Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma fa 13 volana febroary ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomena ny zoma maraina izao indray ary manona fahasoavan'ny tompo mitsokatra ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indesy-danitra mbola velom-piderananao izahay noho ny amin'ny hery, noho ny amin'ny aina izay omenao anay anio, misaotra anao ihany koa izay mitaona anay tsirairay avy mba hitodika anao izao maraina izao, irena indrindra ny asanao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe Kristy ilay zokilahy. Nalaina amin'ny Hebreo 2:7-7 manao hoe koa amin'izany dia miendrika mba atao tahaka ny rahalahy any amin'ny zavatra rehetra izy, mba hampisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona. Amen. Mijoro eo akaikin'ny seza fiandrianan'ny mandrakizay ilay zokintsika lahy matoa, mibanjina ny fanahy tsirairay izay mitodika ho eo aminy toy ny amin'ny mpamonjy izy. Fantany tamin'ny fanandramana nataony izay fahalemeny taranak'olombelona. Fantany ihany koa izay ilayntsika sy izay hitoeran'ny herin'ny fakapanahy izay manjo antsika. Manara-maso anao izy ry zanak'Andriamanitra, alaim-panahy ve ianao? Hanafaka anao izy. Malemy ve ianao? Hampahery anao izy. Tsy manam-pahalalana ve ianao? Hampahazava anao izy. Maratra ve ianao? Hanasitrana anao izy. Sady milaza ny isan'ny kintana ny tompo no mahasitrana ny torotoro fo sy mameh ny feriny ihany koa. Na toy inona tebotebonao sy fitsapana miatra aminao dia aoka ho lazaina mandrakariva eo anatrehan'ny tompo izany. Ho voataona mikery ny fanahinao ka ahazaka hisokatra ho anao ny lalana hamana ny tenanao amin'ny zavatsarotra sy ny manahirana, arakaraky ny ahafantaranao ny fahalemenao sy ny tsy fahazahoanao manampy ny tenanao, arakaraky izany no ahabe kokoa ny herinao, arakaraky ny mampavesatra ny entanao, arakaraky izany ihany koa no mahabe fitahina tokoa ny fialan-tsasatra azonao amin'ny fametrahana ny entanao eo amin'ny mpitondra ny entana rehetra. Mety mampisaraka antsika amin'ny sakaiza rehetra eto an-tany ny toe-javatra nefa tsy misy elanelan'ny tany. Afaka mampisaraka antsika amin'ilay mpanavitra avy any an-danitra ihany koa, n'aiza misy antsika, n'aiza le antsika, dia eo ankavanantsika mandrakariva izy, hanampy, hanohana, hiazona sy hamalifaly. Lehibe lavitra noho ny fitiavan'ny reniny zanany, ny fitiavan'ny Kristy an'ireo voavitra. Tombontsoa antsika ny mitsahatra ao amin'ny fitiavany, ny manambara hoe hatoky azy aho fa izy nahafoy ny aino ahy. Mety miova ny fitiavan'ny olombelona fa fitiavan'ny Kristy kosa tsy mba mety miova. Rehefa miantso vonjy aminy isika dia manatsotra ny tanany izy hamonjy antsika. Fa ny reniny ny hahafantarantsika fa niverina ho any an-danitra izy amin'ny mahazokontsika lahy-matoa azy ary nomeny mba ho azontsika ampiasaina ny hery tsy misy fetra izay natolotra azy. Ary asainy tsika hangataka an'izany hery izany isanandro mba ahafahantsika mahazo hery indrindra ary mitondra ny fandresena eny amin'ny toerana rehetra misy antsika. Mivavaka isika. Ry iray tsara indrindran-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay anio. Ankehitriny izay dia mangataka an'ilay hery lehibe avy aminao dia ny fanahinao masina mba ho arotsaka ao aminay tsirairay avy, indrindra izay miaino izao fandarana izao. Aoka ho ankahirezin'ny herinao izay ka na any amin'ny toeram-piasana na toerana izay misy anay ankehitriny, na anivon'ny fianakavianay na anivon'ny namanay, dia ny herinao tokoa no herinay. Entinay miady ny fakapanahy, entinay miady ny sedra, entinay ihany koa hankahirezana ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Sapiaro